Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra ity sabata maraina fa efatra ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nitahiny manokana ihany koa nandritra ny enemana iny ka tratra n'izao andro fitsaran'izao hiditra amin'ny fiamenana maraina isika nefa mialohan'izany dia vavaka. Ry Tompoandriamanitra io ankasitrahana indrindra ianao izay miasa amin'ny fiainanay ary manome fitiavana anay manokana misaotra tao io satria dia mandalo zavatsarotra aza ny tsirairay dia ianao kosa tsy mandaho anay tahaka ny fanao ny sasany fa mampijoro anay manjakariva ary manatanteraka ny teny fikasahanao amin'ny fiainanay. Eto izay ankehitriny eo aminao indray ankahirezo ny tsirairay avy aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe manana anjely mpiambina aho. Iray amin'ny Salama 3:120 manao hoe misaoran'i Jehova ianareo anjeliny dia ianareo izay mahery indrindra sady maka toy ny didiny ary mihaino ny feon'ny teniny, amen. Ankehitriny toy ny tamin'ny taona lasa dia manara-maso ny lanitra manontolo mba ahitana raha toa ny fiangonana mitombo ao anatin'ny siansa ny famonjena na tsia. Eo anivon'ny olombelona i Jesosy Kristy, eo anivontsika ihany koa ireo anjeliny saingy tsy miseho vatana izy ireny vonjeny amin'ireo fandrika maro sy loza samihafa izay tsy hita amin'ny masontsika isika izay apetraka ilay fahavalontsika eo amin'ny lalantsika mba hamitehana antsika. Eny anie mba hiratra andreny masontsika ka ahita ny fikarakarana mba hampitiavana sy ny fiambenan'ireo mpitondra hafatry ny mazava antsika. Raha mahay mankasitraka ny soa azony amin'ny namany eto an-tany ny olona dia tena ho tsapany fa lehibe lavitra noho izany ny tokony hankasitrahany an'Andriamanitra ka hipololotra vaopony na ny fisaorana feno fankasitrahana noho ireo fanomezan-tsarobidy izay tsy tsikariny akory amin'izao ankehitriny izao. Tsy ampy matetika ny fahatsiarovantsika ny famonjam-pon'Andriamanitra, manala baraka ny mpamorona antsika isika amin'ny tsy fahaizana mankasitraka. Efa hipiry ianao na ny olona eo akaikinao aza tsy hankasitrahanao ny amin'ny tsara vitany ary efa tsy manana fahazarana mankasitraka ny hafa isika, nahoana moa ny hankasitrahantsika an'Andriamanitra? Nahoana isika no tsy manome lanja ny fiambenana izay ataon'Andriamanitra? Raha mazotan'izay tadiavina Satana ary mahatanteraka ny fikasany dia ho hita eny rehetra eny ny fampitehana izay mianjady amintsika. Nahoana nefa isika no tsy mahatsiaro fa voaro amin'ny lozany ianao isan'andro isan'andro ary indra fon'Andriamanitra ihany no tsy mahalany mirehitra antsika. Ove isika tsy haneho fangasitrahana na dia isa-tsegonda aza na dia eo aza ny fahasairanana miseho amin'ny lalantsika ary move isika tsy hatoky an'ilay raintsika izay any an-danitra. Izao no tokony ho tsarovatsika raha lasana mpahavisana. Tsy fantatsika no ovinanao oviana ny loza maro na hita maso io na tsy hita maso izay niarovany antsika tamin'ny alalan'ny fidiran'ny anjeliny antsehatra ambara-pahitantsika ny fitantanan'Andriamanitra eo amin'ny fahazavany mandrakizay. Amin'izay dia ho takantsika tokoa izay efa nataon'Andriamanitra ao antsika mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Dia ho fantatsika ihany koa fa ny fianakavian'ny lanitra manontolo mihitsy ny liana amin'ny fizotry ny fiainanao io isan'andro isan'andro. Ny mpino tsirairay izay mahatsapa mandrakariva ny fianterany amin'Andriamanitra dia manana anjely izay ny rano lanitra hiasa ho azy. Amin'izao fotoan'izao indrindra ny mahazava-dehibe ny asa ataon'ireny anjely ireny satria manao ny ezaka fara manko Satana hamotika, hanjava, handingana mba ihany koa mba hisintomany ny olona hamambona an'izao tontolo izao. Kanefa ny anjelin'ny lanitra mitombo manodidina azy rehetra matahotra azy izy ny ten'Andriamanitra ka mamonjy azy. Noho izany dia aoka hitory fankasitrahana ny fiainantsika fa mantanteraka ny teny fikasany tokoa izy eo amintsika tsirairay avy. Amen. Vavaka isika. Sotroanao zaray ahoany amin'izany teninao izany. Mangataka aminao indrindra izay mba ampianarinay izay hankasitraka isa-tsegonda, isa-minitra fa tsy voavidim-bola tokoa na ny fiarovanao na ny fitiavanao. Aminaran'i Jesosy, amen.
miaro